Faltavaraka amintsika tsirairay avy ny tokantranano izay manaraka ny vaovao-tsary ny televiziona malagasy indray tompo lasy tompo vavy amin'ity zoma ity manasanao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ka indro arosantsika vetivety ary aloha ny lohateny-baovao. Tafapetraka androany ny vato fototry ny fanamboarana ny tetika flyover eny Anosy Zato satria feno ny fepetra rehetra maha olana goavana amin'ny FIFA mivoizana izany. Naverin'ny gouvernement tany fanavaozana ny fanolorana ny tombana mahakasika ny fampiasana ny volam-bahoaka taorian'ny fiatonana nandritra ny taona maro ampihenana ny tsy fahombiazan'ny asa-panjakana sy ny mangarara. Olona narivo ny leon'ny krizy avy amina firenena sasany Afrika no nitsopinenana ka nilomano nandritry ny ora maro idirana tsokosoka ho Ceuta faritany Espagne ka maro ny namony. Hatramin'ny antsipirim-baovao arsika tompoky lasy sy tompoky vavy ka ny fiara-miasantsika amin'ny anivelany avy hatrany no ndeha isatarantsika ny vaovao. Ny tolakandro teo no nigadona teto Madagasikara ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny kolonel Randrianirina Mikael sy ireo délégationna notariny rehefa avy nanatanteraka ilay fitsidiana ofisialy tany Egypte. Maro ny fifanarana no soniavana nandritra izany izay mifantoka amin'ireo sehatra ilain'ny vahoaka amin'ny andavanandrony ka teny ampatongavana dia namidina ireo tombontsoa azon'ny Madagasikara vokatra izay dian'izay tany ivelany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika eo amin'ny fandraisam-peon'ny unité Amavavy. Maromaro ny sonia izay natao tany ao ny fifanarana entre ny ministre ny raharambahiny anankiroa amin'ny resaka consultation politique zany io anjaran'izy roa moa zany manara-maso an'izay fifanarana rehetra atao eo sy efa nisoniavina tany. Dia ao koa moa ao ministeran'ny sport misy ny fampiroboroboana ny resaka sport moa zany le izy fametrahana ambony an'ireo atleta izay manana ny mahizy azy amin'ny firenena rotota fifanakalozana atleta ela be izy ao ny ho an'ny tanora moa anatin'iny fifanarana iny dia le fametrahana n'le centre d'incubation zany ho an'ny tanora amin'ny famoronana orinasa. Mbola ao ihany koa ny fifanarahana fiaramiasa ao amin'ny ministra ny fifandraisan-davitra sy ny fampiroboroboana arak'adrindrindra dia mikasika ny intelligence artificielle moa zany no fifanarahana fiaramiasa natao tany soniavina tany satria ny Egyptianina manampahaizana manokana izy amin'ny zavatra io amin'ny resaka intelligence artificielle io. Zay dia ny agriculture moa amintsika miteny zao izy mbola mivory miaraka amin'ny centre anankiray atao hoe futur de l'Égypte zay io no tena mikarakara ny resaka fambolenany amin'jareo any dia manomana ny dinireo makaty satria marobe ny zavatra tokony ianarantsika amin'ny Egyptianina le hoe désert fotsiny petraka eo ambony désert le tanàna nefa afaka mamboly izy dia hectare mamboly vary nitondra semence zahay ao nomeny semence jerena hoe ahoana le vary ary andefa spécialiste izy makaty mikasika an'io amin'ny resaka fambolena io. Toy izay ihany koa ny rano efa navita ny rano tsy hita teo amin'iny tamin'iny lanonana iny moa ny an'ny ministeran'ny rano fa efa vita ao maliny iny ny fanarahana fiaramiasa ministeran'ny rano. Ilaitsika ny fahaizan'ny Egyptianina satria araka ny teniko teo désert izy nefa tsisy rano ohatran'ny eto Antananarivo sy any amin'ny faritra sasany tsisy olana rano ohatran'izay ny azy fa dia tena mandeha tsara ny rano mandeha tsara ny jiro. Zay zany no mila fanakalozana. Zay ny zavatra azo tany Egypte. Anisan'ny nolazainy ny filohan'ny fanavaozana teo ny mahakasika ny fitadiavana vahaolana amin'ny resaka rano izay anisan'ny olana ny anjady tamin'ny mponina maro teto Madagasikara. Manana traikefa anisan'ny tany Egypte ihany koa dia nisy fanamafisana fiara-miasa sy fakana traikefa nataon'ny ekipan'ny ministeran'ny rano fidiovana sy fanadiovana notariny ministra malagasy ny docteur Razafindriniaina Minisoa Anjaratiana Elia. Efa misy ny fiara-miasa eo am-panatanteran'izany rotonta amin'izao fotoan'izao ary fantatra nandritra ity fitsidiany ity fa hitoy amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ny fiara-miasa. Inona avy ary ny antsipirian'izay fiara-miasa izay hovaliany Gilrator Mambasontsika. Manana traikefa avo lenta momba ny fitantanana ny loharanondrano ry zareo Egyptianina
ka vonona ny izara amin'izany ho an'ny Madagasikara. Izany indrindra no antony izao fitsidihana ara-teknika nataon'ny delegasion'ny ministeran'ny rano malagasy izao. Nanolotra ny traikefa ny ireo tompony andraikitra Ezipsiana makasika ny tetikasa antsoina hoe New Delta izay mampifandray ny fakana rano, ny famindrana ny rano amin'ny tambazotra ny pompe lavitra, ny fanodinana azy ary ny fampiasana ny rano amin'ny fanondrahana velaran-tany fambolena. Nisongadina nandritra ny fifanakalozana traikefa teto ny fampiasana teknôlôjia moderna, ny fitsitsina angovo, ny fanatsarana ny fampiasana ny loharanon-drano ary ny vahaolana ara-teknika ahafahana mampiena ny sara ny fitantanana ny rano. No amafisin'ny delegasiona malagasy fa efa nisy ny fifanarahanm-piaramiasa teo amin'ny ministeran'ny rano malagasy sy ny ministeran'ny rano sy ny fanondrahana ao Ezipta, ary nanambara ny fahavononany anitatra izay fiaramiasa izay amin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ireo orinasa Ezipsiana ry zareo. Hitantsika fa Ezipta raha miresaka isika dia tanàna maina nefa dia hain'izareo tsara mihitsy no manao an'izay traitement d'eau zay, misy ny amin'ny resaka fambolena, amin'ny resaka fiompiana dia tena lasa lavitra zareo ary nanaiky ny Ezipsiana fa izara traikefa ho avy any Madagasikara izara traikefa ary mbola lafatra ihany koa ny ekipa tonga aty Madagasikara amin'izay fizarana traikefa zany. Eo ihany koa an'ilay resaka barrage de rétention d'eau efa nifanarana fa hanampy antsika izy amin'ny fanamboarana an'izay amin'ny faritra maromaro any Madagasikara. Dia kafaliana tanteraka no nandalovana teko, kafaliana tanteraka no nahitana fa efa tena misy vokatra tsara ho an'ny zareo. Izay moa zany tena tanjony fizarana izay traikefa izay ho an'ny Ezipta sy Madagasikara ary efa vita tanteraka ny fanaovatsiny eo am-panatanterahana an'izany tsika izao ao anatin'ny 5 taona ny fiaramiasa dia efa manomboka tsika moa inavy ireo asa atao, inavy ireo fampizarana, inavy ireo fotodrafitrasa izay atao any Madagasikara. Naneo ny fahavononany anamafy ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara ihany koa ireo tompony andraikitra Ezipsiana andray ireo ekipa teknika malagasy ary andefa manampahaizana sy amolavola teknika iaramiasa anatanterana ireo fanamby amin'ny sehatry ny rano eto Madagasikara. Izay ny voandalana avy any Egypta nataony noentiny ny filohan'ny fanavaozana sy ireo delegasiona notariny fa taoriny izay fahatongavany avy any Egypta izay dia niazo avy hatrany anambo-mahitsy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonel Randrianirina Mikael nitokana tamin'ny fomba ofisialy ny asa fantarana sy fanarenana lalana izay mampitohana Ambatobe sy Soamanandrariny amin'ny lalana Ambo-mahitsy izy arak'izany dia komina telo no ampitohizan'izao lalan'izao izay isan'ny vahaolana entin'ny fitondran'ny fanavaozana esoroana ny fitohanan'ny fiara eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao ny tia mahavavy no mitandrey izay. Mirefy roa faingo 720 kilometatra ny lalana navaozana tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny feonandalana eo Ambatobe sy ny fanamboarana asa-panandalana vaovao eto Ambo-mahitsy. Tsy ny arabe ihany no navaozana fa nisy ihany koa ireo fotodrafitrasa ilaina hiantohana ny faharetan'ny lalana, anisan'izany ny taloha, datatra, caniveau, radier ary ireo asa fiarovana toy ny rindrina fiazonana tany, enrochement ary lalan-drano midina natao hiadina amin'ny fahasimban'ny lalana vokatry ny rano. Namboarina araka ny fenitra takin'ny asa vaventy ny arabe ka nitarina eo anelanelany 5 hatramin'ny 10 metatra sy sasany ny sakany amin'ny ankamaroan'ny lalana, raha 4 metatra sy sasany kosa ny sakany amin'ny sapanandalana vaovao. Ity lalana ity dia dingana voalohany amin'ny fanangana tambazotra mpifamoivoizana ampifandrain'ny rokady RNS 65 sy RNS 62 mba hanamora sy hanafainganana ny fifamoivoizana manodidina ny Antananarivo renivohitra. Tsy eto no fiafarany asa. Efa voalamina ny dingana manaraka dia ny fanitarana sy fanamboarana ny ampahandalana Ambohibe Somako Lafy. Mba fandray tanteraka ny rokady RNS 65 sy ny rokady RNS 62. Ireo faritra tsy nanana Antananarivo dia ahazo vahana manokana amin'ny fampandrosoana noho ity fotodrafitrasa ity
satria commune telo mampifandray sy ny ty lalana ty Antananarivo renivohitra Ambohimangakely ary Ilafy. Ny antso ny vahoaka ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika amin'ny tokony hanajana ireo fananana iombonana ho tombotsoan'ny rehetra ary namebaiko an'ireo tompon'andraikitra amin'ny fanamafisana ny fanaraha-maso sy ny fikojana azy ireo. Amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy sy ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika no azahoako manapaka ity rubanty ny fanamariana ny fanokana amin'ny fomba ofisialy izao fotoan-dehibe androany zao. Tao aorian'iny zany hoe ny arivariva teo ihany koa dia nametraka ny vady fototra manamarika ny fanombohan'ny asa fanamboarana ny flyover eny Anosizato ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny kolonel Randrianirina Mikaela satria feno ny fepetra rehetra ka afaka tomboka ny asa tao aorian'ny fanadihadiana ara teknika, ny fanadihadiana ara tontolo iainana ary ny fanadihadiana ara sosialy zany. Aritra roa taona eo ny fanamboarana ity fotodrafitrasa ity natao indrindra mahana ny olona ny fitohanan'ny fifamoivoizana eny Anosizato izay anisan'ny nampijala ny mpampiasa lalana tao anatin'ny taona maro. Girard Tora Mambasoa tojo fanomezana ary Rodriguez Zafimaly no mitatitra izay amintsika. Iraika amin'ny telopolo Jolay 2024 daty hipetraka ho tantara ho antsika eto Madagasikara satria tamin'ity androany ity no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny vato fehizoro manamarika ny fanombohana ny fanamboarana ny flyover eto Anosizato flyover izay voalohany eto Madagasikara. Ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao no nanapa-kevitra fa hanomboka n'ity tetikasa ity raha toa ka nijanona ho resabe sy maketo isika izany hatramin'izay. Maninona tokoa no nanapa-kevitra ny anamboatrana izany flyover izany ny fitondrana amin'izao fotoana izao eto Anosizato izy amintsika tsy mahalala ny fitohanana fifamoivoizana eto isanandro manomboka ny alatsinainy hatramin'ny alahady manomboka ny maraina mandraparivan'ny andro araka ny nolazaiko teo dia tamin'ity androany ity no natomboka tamin'ny fomba ofisialy zany ny fanamboarana izay flyover izay teto an-toerana teto Anosizato ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Mikael Randrianirina nanomboka an'izay tetikasa izay. Marim-pahatsiarovana zao fotoana lehibe androany zao ho fanombohana ny tetikasa flyover. Eo ambany fehiny Andriamatoa colonel Randrianirina Mikael filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara notronina Andriamatoa Rajoanary Samamtina Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy Andriamatoa Rafefimanana Sambilason Richard Ministre ny asa vaventy sy tsika rehetra izay tonga nanotrona zao fotoana lehibe sy manatantara eto Anosizato androany fa 1 Jolay 2024 zao. Afaka 7 volana aoriana ny fametrahana izao vato fototra izao no ho vita tanteraka ny asa fananganana ity flyover eto Anosizato ity. Ireto efa hitantsika ireto ny ampahany amin'ireo fitaovana ampiasaina. Tsy andry ela fa hanomboka avy hatrany ny asa izay izara dingana maromaro. Fanombohana azy dia ny famboarana ny tetezana faharoa eto. Amboarina aloha ny tetezana faharoa eo. Vaovao. Vita ny tetezana faharoa dia arodana io tetezana efa antitra io. Dia soloina ray vaovao ndray. Zany hoe izy tetezana roa vaovao zany ny eo. Aorinan'izay zay vao manangana an'ilay flyover. Hitantsika amin'ny sary io izy aorinanareo io. Dia ankoatran'izay misy famboarana ny lalana iny RN1 iny ray faingo 4 kilometatra amin'iny hitarina alalaka amboarina. Ohatr'izay koa ny avery ankadimbahoaka atsary amin'ny Maki hitarina alalaka le lalana mba hialantsika amin'ny embouteillage. Efa nampijaly tsy an'ny Anosizato rery izy ity fa na Itaosy Unis koa zao faly maheno an'io. Fotodrafitrasa natao amahana ny olana fitohanana fifamoivoizana ity atsangana eto ity. Fotodrafitrasa izay mahakasika mivantana ny fiainan'ny vahoaka. Izany hoe tafiditra ao anatin'ny lahara-pahamehana sy ny politika ny fitondrana fanavaozana. Ny andraiky ny ministera
dia ny manatanteraka amin'ny fomba matianina ny politika napetraka ny fanjakana. Izany no antony aloranay tetikasa mifanaraka amin'ny fenitra raisam-pirenena haharitra ary hiantoka ny fiarovana ny mpampiasa lalana. Mandritra amin'ny fantanterahana ny asa dia hapetraka ny fepetra rehetra hiantohana ny kalitaony asa, ny fanajana ny fempotoana, ny fiarovana ny mpiasa sy ny mpampiasa lalana ary ny fitohizan'ny famohizana araka izay tratra. Hiara hiasa kaiky amin'ny orinasa mpanantanteraka ny birao mpanaramaso, ny tompona ndraiky mpanjakana eny fotony ary ny ponina voakasika ny ministera mba hahafaha ny asa miroso ampilaminana. Manome tokoa izahay fa isy ny fanaramaso hentitra mandritra ny fanatanterahana ny asa ka tsy ekena ny asa tsy manaraka ny fenitra na ny kalitao takiana. Koa mangataka ny fiaraha-miasany rehetra izahay ato amin'ny ministera ny asa vaventy, indrindra amin'ny fanajana ny toromarika sy ny fandaminana hapetraka mandritra ny asa. Mazava ny toromarika nomeny ny filohan'ny fanavaozana ny Repobliky. Tsy misy fotodrafitrasa sy tranon'olona voakasiky ny tetikasa azo arodana raha tsy mahazo ny tambony fanonerana ny tompon'ny tany na ny tompon'ny trano. Iziriziri koa aoka mba tsy hisy trano esorina raha tsy voaloha ny indemnisation ny olona izay voakasika amin'izany. Zaya ny amin'iny anaovantsika aniny asa iny. Avy any Egypta io zao roa telo andro teny de zao. Isaky ny toerana andehananao de misy ohatrin'io. Afrika nefa zany isaky ny toerana misy flyover efa tsy haitsony manisa azy. Be da be ny flyover any aminjareo. Ny atsika mbola io voalohany kely. Engany mba tsy ataon'olona vato ray dia mba ho aiza. Fa ho tanterahantsika hatramin'ny farany io. Miara-mientana antsika amin'ny fanatanterahana an'io. Jereo any ny solombavam-bahoaka vory eto, fa tsy solombavam-bahoaka ny Antananarivo ihany. Renivohitra ihany. Tsy ny solombavam-bahoaka eto ihany, fa misy solombavam-bahoaka matazana ao avy any Majunga. Maromaro izy ao matazana avy any atsimo. Ny antony dia tsotra. Tsy Antananarivo rery marary amin'ny embouteillage io, fa i Madagasikara manontolo. Dia aleo miaritra kely tsika fa tsy maintsy atao ny avita io tetikasa io. Ny orinasa China Geo Engineering Corporation no manao azy efa eo izy io. Dia ny afatra ray farany manaraka mikasika an'io dia aoka tsy aleo tsony koa io fiara sy io engin io. Fa tsy hanao ohatra ny fahazarany teo aloha. Apetraka eo le engin, afaka pitso tsy hita. Dia afaka firy taona vao manomboka ny asa. Aoka tsy aleo tsony io fa io eo io manomboka androany dia fa manomboka ny asa fanaovana ny pont ho hitany vahoaka malagasy. Mandritra ny fanatanterahana ny asa, misy ny fandaminana ny fivezivezen'ny fiara ety Anosizato sy ny manodidina. Tsy hisy ny fahatapahan'ny lalana mba tsy hanelingelina ny fifamezivezen'ny olona. Ny banky arabo ho an'ny fampandrosoana ara-toe-karena ty Afrika na ny BADA no mamatsy vola ny tetikasa flyover Anosizato. Rehefa vita tanteraka ny tetikasa dia iova toy izao ety Anosizato. Velim-panantenana araka izany ny mpampiasa lalana iva izay olana amin'ny fitohanana ny fifamoivoizana izay mitombo hatrany izay manoloana ny fahamaroan'ny fiara izay mifamezivezy amin'ireny lalana ireny. Fa ivadika lafim-baovao hafa isika iresaka fitantanan-draram-panjakana taorian'ny fiatonana nandritry ny taona maro dia naveriny gouvernemanta ny fanavaozana ny fanolorana ny tombana mahakasika ny fampiasana ny volom-bahoaka, ny volam-bahoaka androany teny amin'ny CCIV.
vato fanehoana ny finiavany fitondram-panjakana hanapaka ireo fomba fanao izay tsy nentina nandritry ny ela ka nampiena ny fahombiazan'ny asa mpanjakana no antony namerena ny gouvernemanta ny fandiniana sy ny fanaovana tombanezaka toy izao. Sehatra stratejika anaramaso sy andraisana fanapahan-kevitra ahafahana manombana ny zava-bita tamin'ny enim-bolana voalohany ihany koa natao araka ny tatry mamy Filipina Razafindrasata eo amin'ny sariny Stéphane Alphonse. Tafiditra tanteraka anatin'ny fanavaozana ny fomba fiasa izay miorina amin'ny mangarahara ny fandraisana andraikitra sy ny tamberina andraikitra ary ny adidy ahazoana vokatra mivaingana ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka ny famerenana ny fandiniana sy fanaovana tombana toy izao. Manantena fiovana hita maso ny vahoaka hoy ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta raha nandray fitenenana ka tsy ampy intsony ny fametrahana teti-bola fotsiny ao anatin'ny volam-panjakana fa ilaina ny miantoka fa tena voangona sy ampiasaina araka ny tokony ho izy ny volam-bahoaka. Mila tanteraka ara-potoana ireo tetikasa voafaritra ary tokony anatsara ny fari-piainan'ny vahoaka ny fandaniana tao. Refesina anatin'ny fanaovana tombana tahaka izao ny fanatanterahany gouvernemanta ny fanamby tao anatin'ny enim-bolana voalohany. Fotoana ihany koa ametrahana ireo lahara-pahamehana ho tanterahana mandrapatapitry ny taona. Manampy ihany koa amin'ny fampiarana ny politika akapoben'ny fanjakana ho an'ny fanavaozana sy ny drafitra fanatanterahana azy. Nifantoka tamin'ireo tetikasa misy fiantraikany mivatany amin'ny vahoaka ny dinika natao ka voaresaka tanatin'izany ny fanamboaran-dalana, ny fanatsarana ny sekoly sy ny tobim-pahasalamana, ny fanitarana ny fahazoana herinaratra sy rano fisotro madio, ny fanohanana ny famokarana, ny fanokafana ireo faritra mbola mitoka-monina ary ny fanitarana ny tolotra nomerika. Tena resantsika eto androany moa dia ny fahafahan'ny gouvernemanta sy ny ministera sy ireo raha tsy mangaika rehetra mampiasa ny volam-panjakana izay voasoratra anatin'ny teti-bola. Hitantsika teo fa tena ambany dia ambany zany ny taux d'exécution dia ny anatsarana an'izay satria ty atrikasandroany ty amantarana inona ny antony efa fantatra kosa aloha dia ao ny fahazarana ny mpiasa-mpanjakana, mpiasam-bahoaka, ao ihany koa ny paikady izay compliqué be, sarotra, dia ny fanamorana zany, ny fanatsorana ny paikady amin'ny fampiasam-bola fa miaraka amin'ny ady amin'ny kolikoly aloha zay satria tsy mety kosa raha hoe lasa irika anaovana kolikoly. Dia ny faharoa zany ny fanentanana ny mpiasa-mpanjakana, fanaraha-maso ny amin'ny fomba fiasa. Tena atao aingana be zany dia hijery an'ireo paikady sarotra reo ho anovanana azy aingana. Raha ohatra zany ka didim-panjakana no nametraka ny paikady ireo dia ho raisiny eo anivon'ny gouvernemanta ny didim-panjakana zany anamorana ny fanetsehana ny volam-panjakana io. Nresahako teo ihany koa ny Conseil d'État izay manana andraikitra, manana mission attribution consultative izy dia manolo-tsaina ny gouvernemanta dia miresaka amin'izareo zay mba ahafahany koa mijery akaika andreo paikady ireo dia manolo-tsaina tianay izy hoe reto ny tena tokony hovaina fa mampitarazoka ny fampiasana ny volam-panjakana. Hitantsika teo fa ambany be ny fampiasana volam-panjakana ny ao amin'ny fotodrafitrasa ohatra, nefany efa hitantsika ny zavatra vita eto amin'ny firenena ny lalana sy ny sisa ireo. Raha tena vitanay zany manafaingana ny fampiasana an'ireo vola ireo, mino aho vetivety kely ny fiovan'ity firenena ity dia izay ny tena zavatra goavana atao zany amin'izao enim-bolana faharoa izao zany mba hanafaingana ny fampiasana an'ireo vola ireo. Efa misy ny ezaka natao hanasarana ny vesatry ny fampiasam-bola sy ny fitantanana ny volam-panjakana. Resaka lalana zany zao ohatra dia le hoe fandoavantsika vola fanonerana zany an'ireny volan'olona izay manana tany na trano amin'ny toerana namboarana fotodrafitrasa reny zany no tena mitarazoka be hatramin'izay. Misy ohatra hoe tetikasa ohatra izay maharitra 3 taona ohatra nefa zany 3 taona vao vita le fanonerana ohatra taloha dia reny zany tsy mety zany zavatra reny. Dia reny zany zao efa tsara fa misy zany zao aminay task force mikarokaran'ny zavatra io manokana ary efa misy zany projet de décret zany zao efa andeha atao zany zao ny fanakalozana zany eo aminay zany sy ny mpiarobona miaraka amintsika ivoakatsy zany zao ny décret anamorana anio fandoavana zany fanonerana an'ireo vola zay amin'ny tompony tany zany na trano amin'ireny ovantsika tetikasa reny satria io zany sakana lehibe indrindra amin'ny fanatanterantsika an'ireo araka ny tenareo hoe raha vitantsika daholo zany manao an'ireo fotodrafitrasa reny dia mandroso ny firenena satria ohatra fotsiny teneniko anareo ohatra zao hoe raha ohatra zany tsika zany zao ratsy ny lalana dia farafahakeliny zany roa isan-jaton'ny arikarentsika very isa-taona amin'ny lalana ratsy io. Raha ohatra zany lalana tsara dia afaka mampiakatra ny
fa ny vitrim-pamokarana hatrany amin'ny ifampolisanjato ny orinasa eto amintsika no zany zay zany mazava-dehibe an'le hoe mila atao tsara mihitsy zany fotodrafitrasa io satria io ny antoko fampatrona firenena tatsika teo izy fa mbola ambany le izy teo fa izahantsika zany rehefa teny dopresa teo atsarany zavatra zay efa manomboka zany ny asa fa tia ny tombona asoana amintsika hoe mbola misy zany lesoko atao ary mbola misy zany ny zavatra tokony ezaka zany maromaro ataontsika anatiny tsy hijanona amin'ny fanamariana ireo tsy fahatomombanana fotsiny anefa ty fandiniana ny arahan'ireo ministera rehetra ity fa natsoa ny prime ministra n'olotra fepetra fantsina mazava miaraka amin'ny tompona andraikitra voafaritra ny tety andro anatanterahana izany ary ny vokatra andrasana avy amin'ny ministera tsirairay avy tanjona hoy hatrany ny prime ministra lehibe ny gouvernement ny anafoanana ny sakana sy ny anafainganana ny fanatanterahana ireo tetikasa laharam-pahamehana mandritry ny enim-bolana faharoa tsy maintsy hita taratra amin'ny fiainana sy ny zava-misy ihany koa izy ny fanavaozana izay napetraka eto amin'ny firenena. Iverenantsika ny resaka fifamoivoizana fa fifamoivoizana anabakabaka kosa aniverina ny sokatra omaly ny sidina mivantana mampitohy any Madagasikara sy Comore rehefa niatona nanomboka tany amin'ny taona 2024 tany zany hoe 5 taona latsaka teo nisy fifampirarana goavana teo amin'ny filorotonta narahana fanatsarana maro tamin'ny lafiny fanaran-dalàna eo ihany koa ny tolotra na fanana meriny zany sidina izany ka nisy atarana izany dia nisy ny lanonana omaly antanterahana tany Moronis tany Mahajanga nanamariana izany araka izao hitaterantsika azy izao. Porofony fahombiazana amin'ny fanatsarana ny fifandraisana ara-diplomatika, anamafisana ny fifamatorana ara-tantara, ifanohanana amin'ny fampandrosoana amin'ny nosorotonta dia Madagasikara sy ny vondrona Comore. Ity fiverenana sidina mivantana mampitohy ny Madagasikara amin'ny Comore ity rehefa niatona nanomboka ny taona 2024. Tepoka nisongadina tamin'ny lahateny ny masivony vondrona Comore, ny ministry ny fitaterana Comoriana ny ministry ny fitaterana Malagasy io. Nandritra ny lanonam-panokafana indray ny sidina natao tao Comore sy Mahajanga satria nisy fifampirarana goavana notarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Malagasy Colonel Randrianeri Mikael sy ny filohan'ny vondrona Comore Azali Assoumani voavolana vitsivitsy lasa izay natongavana amin'izao dingana izao. Anamorana ny fifamezivezen'ny olona, ampiroboroboana ny fifanakalozana ara-toekarena, ara-barotra, ara-pizantany, ara-kolotsaina sy ny sisa izao dingana lehibe izao. Tombony lehibe ho an'ireo diaspora hoanina mahery izay mipetraka tany Comore sy ho an'ireo Comoriana izay mipetraka eto Madagasikara ny fisiny izay sidina mivantana izay tanterahan'ny kompania Madagasikara Airlines na dia eo amin'ny fianaran'ny mpianatra, eo amin'ny asa, eo amin'ny lafiny ara-pianakaviana na sanatry ny vava-mampiteraka sanatria misy fampidina ny karazana rehetra. Iverina fa ampiena ny fandaniana eo amin'ny tsirairay ny famerenana izay satria amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa avoeny amin'ny vidina bie izay ampiariny kompania fitaterana Madagasikara Airlines ny vidina bie amin'izao izao amiazo antsika izay zany no azo vonenana hoe fahombiazana lehibe ny fiverenana izay sidina napakapaka eo amin'ny firenena izay. Manao dingan-dava amin'ny ezaka fanarana ny fenitra iraisam-pirenena ao anatin'ny fanajana ny lalàna ny mpitantana sy ny kompania fitaterana Malagasy ka mbola fiaramanidina Malagasy ATR aloha no mahafehy ny fepetra ampiasaina amin'izao fisokafan'ny sidina izao fa tsy ho ela dia anatevin-daharana koa ny kompania Royal Air rehefa mahafehy ny fepetra takiany lalàna eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena. Ny tanjon'ny fanjakana Malagasy raha teo dia anarana sy amerina ity kompania fitaterana anabakabaka Malagasy ity amin'ny anarana Air Madagascar reharehan'ny Malagasy miaraka amin'ny fanavaozana maro. Tsy misy ny sampona dia amin'ny faraka amin'ny telopolo ny volana oktobra izao tsika dia ahazo sy iverina amin'izany anarana Air Madagascar izany. Misy dingana maromaro eo aloha ny voalohany indrindra ny resaka satria matoa natao mode responsable judiciaire dia misy resaka trosa zany.
trosa lery Madagasikara teo aloha dia sorana fitondram-panjakana fa dia hiezaka zany izy ireo hamafa izay trosa zay. Faharoa koa misy pitsopitso ny ataontsika hoe ara-teknika eo amin'ny vony ACM izany izay efa tena miezaka hisorana ny ekipa rehetra tary antany général fa efa tena miezaka ao anatin'izay. Eo ihany koa ny ministerany fitsarana satria ao anivony lalan'ny COMEX zany no misahana zay le VN le redressement judiciaire zay. Dia eo ambany fitariany andriamatoa ministra dia saro laza aminareo fa mandroso dia mandroso zany fiverenantsika amin'izany ary Madagasikara. Izy fikasana hanokatra sidina mampitohy ny Mahajanga makany Marseille ihany koa atoato ary Antananarivo sy Koanjo. Voalaza teo fa antony isan-karazany no ilainy teratany malagasy Komoriana mifandray satria raha voatery nandeha sambo nandritry ny 4 teo na koa mandeha fiaramanidina tamina kompani hafa dia mihodina amina ny firenena hafa ka ela vao tonga dia voavaha ny olona ankehitriny satria ora vitsimonja dia afaka tonga ny Komoro ny olona avy eto Madagasikara na ny avy any Komoro maketo Madagasikara izany miamaivana amin'ny fahasahiranana ireo mpandeha na afa-po azy ireo ihany koa ny tolotra tamin'izao fiverenana ny sidina mivantana izao araka nambaran'izy ireo rahantsika hatrany. Lasa indro isan-kerinandro ny sidina mivantana miainga Antananarivo madala ao Mahajanga miazo any Moroni sy ny famadika amin'izay amin'izao fiverenana ny fisokafan'ny sidina mivantana izao taoriany 5 taona latsaka any atony. Na raha na fanatsarana izany ka maro ny olana vaovao any andaniny sy ny ankilany ireo mpandeha. Fandea amin'ny sidina sokatra ity dia efa taona ny andro misy ny sidina mampandray satria hatramin'izay teny mandeha miakatra makany Sabingafoana midina makany Madagasikara sady lafo dia very fotoana satria matory zay ho tonga any zany very hoandra hoe mandosy ny verina isika mba hoe mamandy ny fianakaviana sotra zao zany efa faly matafaverina zany sidina dia mirary hoe itoy hatrany izy sotra. Isaky nini ianao no mivezivezy Komoro Madagasikara? Isaky ny teny volana no mivezivezy miasa zany. Teo aloha tena hoe zany ka hoe nijaly satria tsisy mihitsy le avion fa mivezivezy be tamina sambo foana sady reraka be ny mivezivezy any amin'ny sambo misahirana fa zao tena faly satria hoe sokatra le izy dia misaotra betsaka fitondram-panjakana rehetrarehetra zay nadray anjara tamin'ny fanekenan'le izy na fandehanana amin'ny orano mandeha 24 heures fotsiny mandeha ka 72 heures efa manahirana mivezivezena any amin'ny port santary no mbola manahirana ihany koa. Misy koa le makany mandalo Addis Abeba vezivezy iskany Ethiopia vao tonga any Madagasikara indrindra miloza ao Majunga ny tena nazy tombony satria izay ao Majunga. Ity teratany Komoriana iray ity zao dia makaty Madagasikara isan'ny taona izy manao fizahampahasalamana maso nanomboka tany amin'ny taona 1992 ka na tsy ary tena nijaly izy tao anatin'izay 5 taona latsaka izay. Tena nahatsiaro ny jaly ao nandeha sambo satria mahatra 4 ora vao tonga any Mahajanga isaky ny jabo-tena na hanao fizahampahasalamana nefa moa ny fahasalamana dia tena zava-dehibe tsy maintsy niaritra ka tena valy amin'izao fisokafan'ny sidina mivantana izao sady nitolotra ihany koa na afa-po tamin'ity sidina voalohany ity ka irina mba hitoy. Voamaika manamafy sy manatsara ny fifandraisana eo amin'ny Malagasy sy ny Komoriana koa ny fisian'ny sidina mivantana ho ity iray aman-dreny ity. Enfin, je suis content d'avoir lancé cette rôle et merci que c'est bien organisé. Ça nous satisfait déjà la manière qu'on nous a pris de voyager avec le nouvelle ligne. En espérant d'autres fois on pourrait repartir encore une fois, Inch'Allah.
Isaky ny alakamisy ny alahady izany no misy izay sidina mivantana izay miainga vita Antananarivo manao ny escale teknika ao Mahajanga avy eo mihazo any Moroni ora vitsy dia tonga. Izay ny amin'iny fa hitra lafim-baovao mahakasika ny resaka tontolo iainana isika andaterahana tany Toliara-Androany ny fanamariana tamin'ny fomba ofisialy ny tetika asa ranomasina madio salama izay mikendry indrindra ny ampihenana ny loto miainga ny tanety izay manimba ny tontolo iainana an-dranomasina. Ity tetika asa ity izay volavolain'ny gouvernemanta malagasy toana ny fandaranasa ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana na ny PNUD sy ny famatsimbolana ny tahiry iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana ny FEM izany. Faritra roa moa no iasan'ny tetika asa dia ny faritra Atsimo Andrefana sy ny faritra Anosy araka ity Triketa Rivila ity. Firenena 720 maneran-tany no misitraka ity tetika asa momba ny ranomasina madio sy salama ity izay vatsiny tahirim-bola maneran-tany ho an'ny tontolo iainana vola ka i Madagasikara irery no misitraka ny famatsiana rahaty amin'ny firenena Afrikana izay mitetina $2.7 ary vola tsy averina. Ifantoka amin'ny fampihenana ireo loto miaingana an-tanety izay manimba ny tontolo iainana an-dranomasina ny tetika asa ary ponina maherana 5 no misitraka aty amin'ny faritra roa iasany dia Atsimo Andrefana sy Anosy. Ny tena mampiavaka ity tetika asa ity dia ny fametrahany ny ponina eny fotony ho ivo ny fampandrosoana ao anatin'ny sandraiky ny mandrare sy ho ny lay dia tsy janona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fotsiny ny asa atao fa hanatsara ihany koa ny farim-piainan'ny ponina ny fidiram-bolany ary ny fahafahany miatrika ny fiovany toetrandro. Mba hahatratrarana izany dia miorina amin'ny andro 4 mifameno ny tetika asa. Ny voalohany dia ny fanamafisana ny fahalalana siantifika, ny angon-draikitra ary ny fanetanana. Ny faharoa, fanatsarana ny rafitra ara-dalàna sy ny fitantanana stratégique. Ny fahatelo, fampihenana ny fandotoana sy ny loto avy amin'ny loharano rehetra. Ary ny fahaefatra farany, fanamafisana ny fahaiza-manao ny vondrom-piarahamonina sy ny fitantanana ny fahalalana ety ifotony. Ankoatran'izay dia hisany koa ny famoronana faritra rovana vaovao sy fananganana foto-drafitr'asa hataon'ny tetika asa. Toy ny fitoeram-pitantanana ny fanodinana fako, foto-drafitr'asa momba ny rano sy ny fiodiovana ary ny fanadiovana mba hiadiana amin'ny fandotoana rehetra. Mazava ihany koa ny tanjona ara-tontolo iainana ho tratrarina amin'ity tetika asa ity, ka ny voalohany dia ny famoronana faritra rovana vaovao an-tanety mirefy 3,000 hektara mahery. Ny faharoa, fanatsarana ny fitantanana ireo faritra rovana efa misy. Ny fahatelo, fananganana sy fanamafisana ny fitantanana faritra rovana an-dranomasina mirefy 4,000 hektara. Ary ny farany, famerenana amin'ny laony ny Roivoary mirefy 5,000 hektara. Ahatra 5 taona moa ity tetika asa iarahana amin'ny fandaranasa ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana ny PNUD ity ary mbola azo avaozana tanjony hampisotranana ny tetika asa manerana ny faritra misy ranomasina sy faritra rovana. Misy commune 5 ihany koa nampahafantarina tany amin'ny faritra Vakinankaratra fa hisitraka famatsim-bola avy amin'ny vondrony Europiana izy ireo. Ny anton'izay dia ho fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana ary ho fampanantonana bebe kokoa ny fampandraisana fanapa-kevitra miainga ny fotony araka ny taritr'i John Dimultsalama. Mitentina 13 tapitrisa euro ny teti-bola ho ampiasaina ary aritra 5 taona no faritan'ny tetika asa. 12 no isan'ireo komuna voasafidy izany hoe ny 3 dia mahakasika ny renivohim-paritra, anisan'izany Antsiranana Mahatsiatra Ambony ary Antsirabe. Ny vondrana Europiana no mamatsy ara-bola, ny expertise Fransa sy ny fanjakana malagasy kosa no manao ny tantsorika ara-bola sy ara-teknika. Ity tetika asa ity zany dia ahafahana atao hoe mitsirika manao diagnostika any amin'ireo komuna tsirairay ireo amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara an'ireo olom-pirenena rehetrarehetra, ny tompon'andraikitra ary ny ataontsika hoe fiarahamonim-pirenena sy ny hery-velona rehetra ny fotony any ahitana ny tena mety hoe inona aby ireo loharano-karena, inona aby ireo zava-misy isanisan'ireo komunareo ahafahana mametraka ny tetika asa mpampandrosoana zany izay tena mifanaraka tokoa amin'ireo komunareo zany. Komuna ho fitaratra ary azo heverina ny hitondra fampandrosoana haingana ary ho itiarina amin'ireo faritra hafa.
Nino sy manantena fa rehefa miara-mientana tsika dia afaka miroso ary afaka mahita commune tena atao hoe mandroso zany ao anatin'io zavatra io. 5 ny anomboantsika azy aloha dia ho hita eo ny fantarana an'ilay izy zany any amin'ny commune hafa sy any amin'ny faritra hafa raha ohatra ka hita tsara hoe miroso tsara ny fanatanterahana. Dingana goavana no efa vita amin'izao fanomboana asa izao ho fanamafisana sy ho fanapariana ny fitsinjaram-pahefana fampanantonana bebe kokoa ny fampandraisana fanapahan-kevitry ny fotony izay mikendry ny famaritana ny tena filan'ny mponina. Marina fefanisy ny ezaka nataon'ny gouvernemanta ny fanavoazana amin'ny fampiakarana ny tany ny famatsimbolan'ny FDL melo izao etsika izao naseho apahibe-maso teto araka izany ireo ben'ny tanàna 5 mamaritra ny commune Tsirairay avy izay nisitraka ity famatsimbola ity. Resaka sosialy efa tonga ny Brickaville amin'izao fotoan'izao ireo fanampiana ao andreo Traboina vokatry ny famaizana tanàna iray manontolo atao amin'ny commune Ambohimanana fanampiana avy amin'ny BNGRC izy reto nentina antsoroka tamin'ny alalany dia tongotra 3 andro satria lavitra ny lalana. Emile Jocelyn kosa no mampita izay vaovao izay avy amintsika. Tonga eto amin'ny renivohitry ny distrika Brickaville ireto fanampiana avy amin'ny BNGRC entina hamonjena ireo olona Traboina vokatry ny hain-trano niseo atao amin'ny commune Ambohimanana aty amin'ny distrika Brickaville. Ratsaivina dia manodidina ny 20 sy 300 ireo trano maikila firehatra, 2 amin'ny 30 sy 700 ireo Traboina. Raha vantany voana ray tatitra avy ety fotony ny fitoanam-panjakana malagasy dia izao naniraka ny BNGRC hitondra izay voatsirambin'ny tanana mba ho fanampiana ireo olona Traboina. Fanampiana toy ny vary, menaka sakafo, akanjo firakotra, kojakojan-dakozia, trano lay sy ireo entana maro samihafa. Aoriany fatongavana eto an-drenivohitry Brickaville dia hiainga ny ditongotra 3 andro andalana hitondrana ireo entana ireo makany Ambohimanana. Nandray izany teto an-toerana ny lefitry ny lehibe ny distrika Brickaville Henri Fidèle Benoît. Tonga eto amin'ny renivohitry ny distrika Brickaville ny entana nalefan'ny fitondram-panjakana voina ho an'ny commune Ambohimanana izay alefa aingana dia aingana ho an'ny Ambohimanana. Izy ireo ahitana vary, voamaina, lamba firakotra, sira, menaka, tanty sy sisy zany maromaro zany izy ireo. Isaorana ny fitondram-panjakana lehibe nandefa ny BNGRC nakatia, isaorana ihany koa ny filoham-pirenena satria tsy mijery fotsiny ny lozana avy amin'ny commune Ambohimanana izay ahitana Traboina 2 amin'ny 30 sy 700 ary misy tafo any amin'ny 20 sy 700 may tantera. Marina fa renivohitry ny commune izy io ary mbola dia tongotra 3 andro miala be ka izay no anentanana an'izareo avy any Ambohimanana zany miaraka amin'ny vatan-dehilahy hitsena ny reto reto izay tsy maintsy atao tongany faran'izay aingana. Rahatsika mahita zao moa zany fa efa tonga soamantsara ato amin'ny bureau ny chef district ny Brickaville ny fanampiana izay natokotry ny fitondram-panjakana ho an'ireo olona mai-trano any amin'ny commune Ambohimanana. Efa izy moa ngazay ny chef district adjoint teo mbola première étape zany satria mandeha tongotra 3 andro vao tonga any amin'ny toerana misy trano pavonandelanay tanteraka izany. Vatan-dehilahy matanjaka maro no hiara ifanometanana itaona ireo entana makany amin'ny renivohitry ny commune Ambohimanana. Toany amin'ny faritra Vatovavy ny ankoraka ny fampitam-baovao sy solon-tena televiziona malagasy any toerana dia nisy hetsika fanamariana ny 17 taona ny orinasa Jirama nentina nakasitrahana ireo mpiasa izay navita be tao anatin'ny faritra Vatovavy. Nisy ihany koa ny fanazavana mikasika ny fanatsarana ny tolotra amin'izay resaka herinaratra izay nataony minisitra mpiahy ny faritra iny ny fampitam-baovao ny Anjaratiana Valerian solon-tena televiziona malagasy any Mananjara.
tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny orinasa jiro sy rano malagasy ny taty amin'ny faritra vatovavy fametrahana takela-pahatsiarovana ary fanolorana mari-pakasitrahana sy mari-boninahitra ho any ireo mpiasana vita be teto anivon'ny orinasa ny jiramany tato anatin'ny faritra vatovavy no nanamariana ity fankalazana ny fahadimapolo taona ity nanokatra ny fankalazana teto anivon'ny renivohitry ny faritra vatovavy ny ministra mpiahany faritra Denis Franconio Maka niaraka tamin'ny mpanolo-tsaina stratéjika ny Italia général ny Jirama Rapo ny Corson Edouard amin'ny mahalanona-panjakana azy dia nanotrina sy niaran-tarika tamin'izany ihany koa ny préfet ny Mananjary. Dimapolo taona no nisy, ny dimapolo taona no lasa dia menareo tsy mikely-tsolika sy mitandro asa tsara. Manoloana an'izay indrindra dia manao ezaka ny fitondram-panjakana ankehitriny izay mizoro taritin'Andriamatoa Colonel Randriamirina Mikael fa hitasika ny ezaka amin'ny fampitaovana ny orinasa Jirama. Tsy ny fampitaovana ihany fa eo ihany koa ny fanatsarana ny didy aman-dalàna mba hahafahan'ny orinasa io ny velona sy mahazaka teny. Ary ny farany dia fanalana ny sakasakana sy ny sendry isan-karazany ka tsy hafahany Jirama miatrika ny fanampy dia ny fampisitrahana ny herinaratra sy ny rano ho an'ny voaka malagasy tsy ankanavana. Entsekilany dia voarain'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministra mpiahany faritra vatovavy ity avokoa ireo olana sy ireo taraina ary ireo feo mila ampita amin'ny fitondram-panjakana indrindra fa ny makasika ny olana Jirama anatin'ny faritra vatovavy. Amin'ny ministra mpiahany faritra vatovavy manokana dia fantatra ny sy fampina eniny fitarainana dia miambarako aminareo dia tafita eo amin'ny tompon'andraikitra ary ho tonga tsy ho ela ny famanana izany olona zany. Raha tsaivina moa dia mpiasa iray no notolorana Chevalier de l'Ordre National raha medaly volafotsy sy alimy ny ambiny izy ireo izay miisa 2.10. Izay ny maresaka eto an-toerana fa amin'ireo maresaka maneran-tany amin'izao fotoan'izao misy fifindramona goavana vokatry ny fahatsopana tenana no miseho any Espaina amin'izao fotoan'izao miatrika ny fahatongavana ireo mpangataka fialokalofana anarivony ireo mpitsoponenana moa zany ranomaromana kokoa ny tanàna ny Ceuta any amin'ny faritra Espaniola iny anarivony ireo mpifindramona tsy ara-dalàna tonga tato anatin'ny andro vitsivitsy. Ny anton'izay moa raha ny voalaza dia ny fisokafan'ny sistany avy any Maroka sy firenena hafa ny iray amin'ireo antony mahatonga izao fifindramona goavana izao nisy olona maromaro namoy ainy nandritry ny fiampitana ranomasina satria nilomano izy ireo ny azo ity tanàna ny Ceuta ity izay vavahady makany Espaina sy makany Eropa izay voalaza fa anisany hitadiavan'izy ireo fiainana tsaratsara kokoa no anton'izay araka ity tatrima amin'ny Philippines raha zafindrasata ity. Des bouées lancées à la mer pour aider des migrants qui arrivent en nombre sur le sol de Ceuta. Bouée famonjena maro no nasipiteny an-dranomasina mba hamonjena ireo olona narivony ny lomano nandritry ny ora maro iampita ny ranomasina ho an'ny Ceuta. Manantena azo fialokalofana sy fiainana tsaratsara kokoa any Eropa izy ireo raha tafiditra any Espagne. Na izany aza maro no tsy tafita satria namoy ainy nandritry ny fiampitana. Je veux travailler. Te hiasa mafy aho ity tovolahy ity ka izany no antony nahatongavako eto. Adiny roa zahay amin'ny rahalahy no nilomano vao tonga teto. Anjatony no tonga ny alakamisy ary efa narivony kosa no eto Ceuta amin'izao fotoana izao. Marokana ny ankamaroan'ireo mpifindramona ireo izay maniry ahita asa sy fiainana milamindamina kokoa any Espagne. Je ne comprends pas pourquoi ils viennent. Tsy azoko hoe namono izy ireo no mino fa be asa eto. Tsy ampy akory ny asa ho anay eto an-toerana. Tsisy mpiraharaha izy ireo satria tsy manana inona. Manoloana izany toe-javatra izany ny nanamafy ny fiarovana ny sistany ny Espagne. Nandefa miaramila sy mpitandro filaminana fanampy ny Madrid anaramaso akaiky ny zava-misy. Miaramiasa ihany koa i Espagne sy Maroc amin'ny fampidina ireo mpifindramona tsy ara-dalàna ireo. Le ministre de l'Intérieur de Giorgia Meloni estime que les
izay ny mamana tanteraka ny fampalalam-baovao hitantsika ny songadina tamin'ny lanonana maro samihafa tamin'ity androany zoma ity ny fanaovany maro ny fitafy mahamalagasy izay etsika ny mezandanja izany mahamalagasy atsika izany ny fitafiana izay mifono zavatra maro be zany eo amin'ny friariantsika mahamalagasy atsika izany izay nisan'ny nanarana sy nanajana ny didimpanjakana navoaka ny filohan'ny fanavaozana moa tapabolana lasa izay ka dia izy mihitsy no anisan'ny mampiseho modely an'ny malagasy rehetra ao anatin'izay fanaovana ny gasigasy izay ihany koa no anisan'ny nanaovana ny mpanolotra vaovao an-tsary izay fitafiana gasigasy izay fitafiana avy eto voatany mitafy lamba tahaka izao amin'ny ankapobeny dia ankasitrahana isika nanaraka ny fampalalam-baovao tamin'ity izy mahity mametraka ny mandra-piona amin'ny rampitsy indray tompoko.